gasy daholo ny zanagasikara mbola ao ianao resaka taille resakantsika androany ohatrany ahoana ilay tsara ilay rehefa tena mangery. Hitanareo ilay mangery manao ohatr'izao, ilay mangery mitingitingina ohatr'izao ny tsara satria amin'iny tonga dia mety tsara mivoaka daholo ny taille. Fa antsika izao izany matetika raha ohatra hoe ilay mandeha mankany amin'ny inona moa manana ilay cabinet ilay faux septique ireny dia matetika izao antsika izany somary mipetraka mitingitingina ohatr'izao. Tsy maninona izany fa ilay tena natoraly, ny tena tsara ilay mipetraka, ilay manao ohatr'izao dia iny dia mba tsaratsara kokoa ilay position mamoaka ilay taille. Fa azavainkanareo izany hoe ho an'ny lehilahy zao manodidina eo amin'ny 72 heures eo ireny sakafo ireny izay vao mivoaka lasa taille. Ho an'ny vehivavy manodidina ny 100 ora eo ireny sakafo hohanina ireny izay vao mivoaka lasa taille. Satria io tsy tonga ny rano ihany tonga dia hoe gologologolo mivoaka ny hamany, fa avy ny sakafo hohanintsika arakarak'izay zao raha vao mihina ilay hena ireny tsika misy délai daholo ireny ny hena zao ny henan-kisoa ireny ny akoho ireny zao somary elaela maharitra adiny 4 adiny 5 izay vao levona, mbola miparitaka eraky ny vatantsika rehetrarehetra izay vao lasa mivoaka. Raha vao mihinana sakafo ilay maherihery ireny isika dia ela be ireny vao ilay mivavony lasa taille ihany koa ilay izy, fa izany hoe ela ilay izy izay vao mihodina. Dia ny ato anatin'ny tsinahy be antsika ato ilay dia mahatazona 6 kilao eo io tsinahintsika io. Jereo tsara tsika izao rehefa poritra dia misy fotoantsika indraindray tsy mandeha mangery, efa ao ilay vononao ilay taille tokony hivoaka nefa ianao tsy namoaka ilay izy. Dia raha tokony hivoaka ilay izany dia tsetsina dia izay mahatonga ilay tsika mafy taille. Raha ny tokony ho izy fangerena ilaina foana izany hoe tonga ianao dia mandeha agny rehefa poritra dia lasa iny mba tsy hotratra ilay mafy taille izay satria ianao koa raha marary ilay lava-bodinao ianao eo mafy taille voaka sa tsy mivoaka ka hisoroana izay zavatra izay hoe ianao izany tokony hamoaka ilay izy kanefa ilay izy tsy mivoaka dia tsara ianao izany hoe rehefa poritra dia ndany aingana aloha mandeha dia amin'izay mba hisoroana ilay loza ohatran'izay. Ho an'ny vehivavy lava tsinahy kokoa dia izay mba tonga vehivavy somary tendan-kanina kokoa mihoatra amin'ny lehilahy, efa natoraly iny tsisy maharatsy an'izany fa izay daholo ny vehivavy. Noho izany koa kala-piso kely tsy hoe dia hohanin-kanina daholo ihany akory fa hoe lava be ny tsinaiko, mila ferana foana ny zavatra hohanina satria ianareo raha ohatra ka hoe misakafokafo be loatra eo koa dia ho hitanareo tsara fa ny zavatra rehetra be loatra dia mankarary. Ny voankazo raha mafy taille ianao dia ny voankazo matetika ny akondro ny tsara hohanina dia tsy miandry hoe mafy taille foana koa akory fa tsara foana ianao izany rehefa ilay hoe poritra tsy maintsy mandeha foana, fa ny voankazo tena tsara ny vatantsika amin'izay mba mampivoaka aingana ny sakafo rehefa ilay hoe poritra ianao. Dia tadio tsara zareo fa ireny raha ohatra ianao izao hoe poritra te hangetotra dia aza mihafahafa izany ianao mandrafitra fa tsy tena eto ilay baheko menatra be mihitsy andana tsy maninona raha tsy tianao izy dia andana ianao mandeha makaria mangety maimbo any tsy maninona izany fa iny azony ao rehefa azonao iny dia miakatra aty amin'ny vavanao aty avy eo dia arariny ao anatin'ny vatanao, izay maharatsy ilay izy. Rehefa poritra ihany koa dia andana aingana mivoaka fa lasa simba ao koa ny tsinainao zavatra efa manimba ny vatanao mbola iny ihany no aletika ao mahatonga ilay izy rehefa tsy ilain'ny vatana dia lasa tsy ilain'ny vatana iny dia efa tsy ilaina nefa lasa lo ao dia manimba ny vatana. Izay fa mahazo fo.